Raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Maraina ny andro androany. Tena reko mihitsy hoe tsy valim-bavako le androany maraina ny fo azako. Fa famindrapo avy aminao indray. Ozy izy ny tena hoe vaovao isa maraina ny famindrapon'Andriamanitra. Ny mampifony olona vao maraina dia misy famindrapo manoroka azy, manaitra azy eo am-pandriana. Makasitraka ny amin'ny fiarovana andritry ny alina, makasitraka ny amin'ny fahafahana mbola miaino anao nandritry ny alina, makasitraka ny amin'ny teny fiaina izay omenao anay afany mandroso manatanteraka ny sitraponao indray androany. Ao anatin'ny sekoly mpamahan'olana Andriamanitra vao ny olana ao anatinay. Efa misy feo mibitsika izay ao anatinay ka miteny ianao hoe io le antsiko anao. Dia sady manao amen ny miala eo amin'ilay toerana aingana amin'ny fiainam-panahy ny mandroso makao amin'izay fanambaranao. Zany ny fifalianao. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho ianao am-bokon'ny Jaona voalohany. Teny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Misaotra Tompo, mitenena fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy tsara ho an'ny Tompo. Mingavy atsika menakavy azo toerana tompoko. Arabaony eo akaikinao dia mijereva kely hoe kokoa kely miaraba amin'ny anaran'i Jesosy hoe amen. Halleluja. Sarotra be le fo maraina, indrindra rehefa mangatsika ny andro, fa vitatsika ny miaritra atsika rehefa tiatsika ny tompo. Sa tsy zany? Misy fotoana ohatrany tamin'ny Mazanga ny antso ny radiotsika ny Mazanga ty mandeha direct tany Mazanga koa androany maraina. Misy olona any mpihaino ny radiotsika sy mifampianarana. Dia sady ny sitran'Andriamanitra tamin'ny herinina njavona zavatra ohatr'izany any amin'ny radio. Zany hoe tsy mila fametran-tanana fa mihaino toro-teny tsara fotsiny dia manaraka izay zavatra lazain'Andriamanitra tsara fotsiny dia misitraka. Noho izany rehefa tonga eto ihany dia mba tongava tsara. Amen. Iresaka kely tsika androany maraina mikasika momba ny hoe ny fahatakarana tokony hananana amin'ny alalan'ny ohatrany hoe le ndaso hoe inona ny zavatra jeren'Andriamanitra, inona le zavatra ao anatinao jeren'Andriamanitra miaro anao momba anao. Hitanareo Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia mandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Iza hoe Andriamanitra? Ilay mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Zao zany Andriamanitra zany rehefa mijery anao dia tsy le ivelany jereny, fa zavatra hitan'Andriamanitra voalohany le ao anatinao ny jereny. Tsika zany tsy mila manatsara tena, fa tsika mila mijoro amin'ny fahatsarana ao anaty. Amen. Fantatrao ny ao anatinao. Ty misy olona anankiray ratsy be mihitsy ny zavatra nataony taty ivelany, fa hitan'Andriamanitra fa tsara be mihitsy ny zavatra hitan'Andriamanitra ao anatiny. Paoly no anarany. Io apôstôly Paoly io dia tamin'ny fony manontolo mihitsy no nitaingenany soavaly. Dia ozy izy hoe andeha ho vonoko ozy izy ny kristianina fa manimba ny fivavahana marina. Tamin'izany fotoan'izany izy jiosy niaina tao nanana an'le fony atao hoe judaïsme. Izay tamin'izany fotoan'izany fivavahana ny sokajiana hoe samy fivavahana marina satria nandala ny fotom-pampianarana mozaika. Zany hoe avy amin'ny Mosesy, ny fampianaran'ny Mosesy sy ny lalàn'ny Mosesy no fototra ny orena n'io fiangonana io. Ary rehefa tena hoe niaina tao anatin'izay foto-dalàna sy fampianaran'ny Mosesy zay zareo dia tena niorona tamin'ny fony mihitsy ny amin'ny fahalalàna tsara an'Andriamanitra izay niverina tamin'izany fotoan'izany fa fampianarana faratapony. Fampianarana faratapony. Bameo kely any azafady Baiboly amakiko teny kely vetivety. Alleluja. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Asa toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5:30. Hojereko vetivety fa iangeo le fampianarana dia mino fa aloha tonga dia mba rapida kely any amin'ny écran tonoko fotsiny le izy dia mba mijery
alleloia. Ary paoly dia nibanjina sy niadrona ka nanao hoe rahalahy izaho manompo an'andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroana. Ary Ananiasy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo amely ny vavany. Tonga zany vao nitratra ny kapobava zany izy vao niteny an'izay famarina zay. Ary paoly tamin'ny Andriamanitra mba hamely anao ry rafibaty voalalotra fotsy fa ianao va mipetraka tsara araky ny lalàna nefa asainao kapohana tsy araky ny lalàna. Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra. Tanareo le zavatra mitranga ty ivelany. Ary paoly tsy fantatro fa mpisorona be izy ary rahalahy fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Ary rehefa fantatry paoly fa sadoseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo dia niantso teo amin'ny Sinedriona izy ka nanao hoe ry rahalahy izaho dia fariseo zanaky ny fariseo ny amin'ny fanantenana sy ny fitsanganany maty no hitsarana. Ary rehefa milaza zany izy dia nifanditra ny fariseo sy ny sadoseo ka ny zara roa toko ny olona maro. Zara roa toko zany ny olona maro. Fa ny sadoseo nanao hoe tsy misy fitsanganany maty sady tsy misy anjely na fanahy fa ny fariseo kosa nanaiky zany avokoa. Fa ny ary nisy antsoantso na renina teo ary ny mpanorandalana sasany izay isan'ny antoko atao hoe fariseo nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe tsy hitanay izay helikulela io fa sao fa na anjely no miteny taminy. Zany hoe tratrany anina zany zareo. Ny 10 Ary rehefa nitabataba be ihany izy dia natahotra ny mpifehy arivo fandrao ifandroitan'ny olo paoly ka ho samatsamaka dia nasai nidina ny miaramila mba haka azy ankeriny hiala teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anaty rova. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'ny alina iny ka nanao hoe matoky fa tahaka nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola nambaranao ahy any Roma ihany koa. Ao dia lefasa ihany hatramin'ny 5:30. Ary noho ny maraina dia nyray tetika ny Jiosy ka niozina sy ny anina fa tsy hinana na hisotro izy ambara-pamonoany amin'ny Paoly. 7:30. Ary tsy omby 7 noho ny ray tetika nanao an'izany. Zany hoe olany amin'ny 7 noho ny ray tetika nanao an'ilay izy. Ary izy nakany tamin'ny mpisorona be sy ny olona ka nanao hoe efa niozina sy ny anina izahay fa tsy hanandran-javatra na inona ambara-pamononay amin'ny Paoly. 10:30. Ko ankehitriny dia milaza ampifehy arivo ianareo sy ny Sinedriona mba ampidina azy akaty aminareo mody hamototra azy marimarina kokoa ny amin'izay nataony ary izay kosa dia efa vonona hamono azy dia nitsombola-mby akaiky izy. Zany hoe vitaina eny an-dalana ny opération fa tonga dia mody atsoa izy fa eny an-dalana ny amin'ny tana en'la izy fa 7 ry zalahy ny anafika amin'ny Paoly. Toy izany ary noho ndreny zanaka nabavon'ny Paoly mifanotrehana dia lasa naka anaty rova izy ka nilaza tamin'ny Paoly. Dia 7:70. Alleluia. Andeha 7:70. Amen. Ary Paoly niantso ny kapiteny anankiray akao aminy ka nanao hoe eto makany ampifehy arivo ty zatovy ty fa mananteny ho lazaina aminy izy. 9:20. Mitsoka kely. Awary tonga dia vakio ty anankiray ty tonga dia micro anankiray tonga dia lefasy teto pasteur Paul. 9:20. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny feharivo dia nanao hoe Paoly mpifatotra ny antso ankeo aminy ka nangataka hitondra ity zatovy ity anketo aminao fa mananteny ho lazaina aminao hony izy. Ary ny feharivo nitantana azy ary noho nefa nitokana tao amangingina izy dia nanontany hoe inona moa ny teny ho lazainao amiko dia hoy ilay zatovy ny Jiosy efa nifanaiky angataka aminao ampidina ny Paoly ho any amin'ny Sinedriona raha mpitso mody anadina azy marimarina kokoa koa aza manaiky azy ianao fa misy tsy omby 7 lahy izy manotrika hisambotra amin'ny Paoly ka efa niozina sy ny anina izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonony azy ary efa vonona izy ankehitriny ka miandry ny teny avy aminao. Ary mpifehy arivo nampandeha ilay zatovy ka nadidy azy hoe aza milaza amin'olona fa efa nilaza izany tamiko ianao. Ary niantso kapiteny roa lahy ankeo aminy izy ka nanao hoe manomana miaramila 200 lahy sy antsoavaly 70 ary piloka lefina 200 ankany Kaisaria anio alina amin'ny ora 7 ary hitondray biby koa hitengena amin'ny Paoly hitondra azy soamantsara ho any amin'ny Félix mpanapaka. Ary izy nanoratra taratasy nisy izao teny izao Claudio
Lizia miaraba amin'ny Félix mpanapaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nisamboriny jiosy ka efa saika ho vonoiny fa no mifantatra fa romanina izy dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay niampangany azy aho dia nentiko nidina ho any amin'ny sinedriona izy dia hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàny no ny ampangany azy fa tsy niampangany azy fa tsy nisy niampangany azy izay tokony hahafaty na mitorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy ny kasa hanosika isambotra andra lehilahy dia naniraka faingana hitondra azy aminao aho ary mpiampanga kosa nasaiko ilaza ty anatrehanao izay iampangany azy dia nalainy miaramily Paoly araka ny nandidiny azy ka nentiny tamin'ny alina ino any Antipatria ary no ny ampitsy dia navelany andeha hiaraka aminy ny Antsovaly fa izy kosa niverina ho any anaty rova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka sady nanolotra ny Paoly ho eo anatrehany koa. Ary rehefa nivakiny ilay taratasy dia nanontany izay zara fanapahana ny aviany izy ary rehefa fantany fa avy any Kiliki izy dia hoy izy iainy tsara ny teninao aho rehefa tonga ny mpiampanganao dia nasainy nambenana tao andapan'ny Heroda izy. Amen. Zao zany zavatra nitranga ao anatin'ny tantara io fa mivakitsika ilay izy. Paoly ohatrany hoe gadra andeha ho adiadiana ohatrany hoe ny amin'ny tribonaly dia ao anatin'io ny jiosy miampanga azy dia nisy ny teny hoe zay tsy nakanina mandra-pahafatina iny io fa vitaina io alohan'ny atoandro dia ny zavatra nisy nanao hevitra ry zareo hoe antsoy ianareo mpanapaka no miantso any amin'izay toerana andehanany mba ho alefa loloha izy fa ho vitaina imelo eny an-dalana mission aminono azy fa mbola tsy tonga any izy dia fa ho vononay eny an-dalana. Dia ny zavatra nitranga zanak'anabavon'ny Paoly nandrean'le izy dia nanao takoritsika tany amin'ny Paoly hoe zao ny zavatra homanindry zareo anao satria ohatrany hoe tao anaty fivoriana nisy zanak'anabavon'ny Paoly tsy fantatra andry zareo. Ataony zao mety hoe zanaky ny Zôdany anina sy zao mivory ato tsy mety tsy fantaritsika zany azonareo hoe nytiako tenenina dia ohatr'izay nahenao le izy tonga dia lasa nanao takoritsika tany vao tonga tany dia ozy izy Paoly hoe manan-javatra olazainy tefa tonga dia hoety makany amin'ny rova dia netiny nakany amin'ny rova dia vao niresana tao amin'ny mpanapaka tao amin'ny rova dia nanapa-kevitra ny tao andefa maramila 700 ny sasa mitaingina soavaly ny sasa mandeha tongotra dia Paoly koa tonga dia nomena soavaly ho taingenany zany hoe ohatran'ny olona manamboninahitra escorté nefa ran'le izy raha tokony hoe olona gadra ho volosana sy ho kapohana sy azonareo ihany aty amintsika ohatra rehefa hoe misy olona nanao zavatra tsy mety netretin'ny fiarahamonina ka tokony hoe homelohany zay fa zao ny zavatra nahafinaritra retsy 700 no niketrika ny ohatra amin'ny Paoly fa 700 ny voahiraka hiaro amin'ny Paoly. Eto zany le zavatra mahafinaritra androany. Apio fanamasina tena tiako atao rapida be izy fa manan-javatra be dia be ho zaraina kely androany. Ity Paoly ity dia tena tamin'ny fonona ny mpony an'Andriamanitra na tany amin'ny clan 10 aza nisy azy teo aloha ny judaïsme zay manenjika ny kristianisme tamin'izany dia tamin'ny fony Paoly ray manontolo na nympony an'Andriamanitra. Raha dinitsika ny teny amin'ny boky ny Asin'ny Apôstôly fasivy dia zao no nataony hoe tena mandreraka reto kristianina reto fa mampiala ny fon'ny olona amin'Andriamanitra marina. Noho izany meo taratasy fazondalana ahafahako mandringana sy manafahy an'ireo mba hahatonga ny olona tsy hanaraka an'ireo fa hanaraka le Andriamanitra tena marina. Motivation an'ny Paoly nanainga azy anenjika ny kristianina dia fitiavana an'Andriamanitra. Izy tsy nahalala mihitsy hoe ny kristianisme ane marina satria izy tsy nisan'ireo fariseo sadoseo nanaraka an' Jesosy tamin'ny Jesosy teto ambony tany ka nahita an'ireny asan'Andriamanitra ireny na eno ny toroteniny Jesosy fa izy teo ambany saokany Gamalela foana mandra-pivokany vao mivoaka diplômé Paoly tena nomboka nahalala izy ny fotom-pampianarany lalàn'ny Mosesy zay nametraka tsara ny asin'Andriamanitra tokana zay fahalalana ny tovozony tao tena nomboka tena hitanareo ohatran'le hoe converti tany amin'ny tsirariny izy tany amin'ny tsizy te ozy izy Paoly hoe andeha ho vonoko ny kristianina
ataoko azalambo mihitsy ny satria nahoana mampivily lalana ny olona hiala amin'ny fahamarinana ho amin'ny anganogano. Dia inona ny zavatra nitranga ny raisy ny soavaly nety ny taratasy lasa izy andeha nentsika miaraka amin'ny sabatra teny an-dalana niseho tamin'i Jesosy. Dia Jesosy, Saoly, Saoly, nahoana manenjika ahy ianao? Enoy, Andriamanitra tsy nijery hoe inona no ataony Paoly, fa Andriamanitra nandinika ny tao am-pony Paoly. Eno tsara ilay izy. Hoy Andriamanitra, satria tena ho an'Andriamanitra sy fitiavana an'Andriamanitra lalana eo am-ponao, mahatonga anao manao an'izao action diso zao, dia tonga anitsy anao mba halalanao ny tena marina kokoa. Fa manino reto olona efapolo reto raha nomban'Andriamanitra raha tsy netiny nataon'ny Paoly? Reto olona efapolo reto mila sitraka amin'ny Sinedriona, ndana teneno mpanapaka ny sinagoga fa amono amin'ny Paoly zay. Dia name directive, hitanareo lasa ny directive tokony hoe eken'ny mpanapaka dia izay proposition omeny ny tapahana. Reto nefa n'izany tokony hanatanteraka izay baiko ny mpanapaka amin'ny Sinedriona. Lasa zareo ndreny nanome directive hoe zao plan amboarina eny an-dalana amin'ny tanay azy ary tsy nakanina mihitsy zay mandrapahafatina azy. Raha ohatra ka mifanan'Andriamanitra ny momba ndraitareo motivation andreo amono amin'ny Paoly amin'ny fankahalana fa tsy etaeta sy fahasari-piaro an'Andriamanitra. Ny zavatra tao am-ponindreo tonga dia azo sitraka amin'ny mpanapaka ny sinagoga fotsiny. Ngamba mety hoe hiakatra ny gradiny, zany hoe motivation hafa ny tao am-pony. Fa raha ohatra ka motivation mitovy tamin'ny motivation amin'ny Paoly ny tao am-ponindreo hoe diso mihitsy koa ny atao amin'ny Paoly fa olona tato amin'ny fiangonana marina izy nefa nanenjika ny fiangonana tsy marina, mety izy tamin'ny Jesosy. Zay no nasamihafa n'le fanenjehana. Azonareo fipetraka ilay izy. Satria raha nanenjika ny kristiana ny Paoly tsy tokony iseho tamin'ny Jesosy raha ohatra ka sitraka ho an'i Gamaliela fotsiny nanaovany an'ilay izy. Fa Paoly tena resy lahatra tamin'ny fampianarana fa misy fahasari-piaro an'Andriamanitra ao anatiny. Dia hoy Andriamanitra hoe zay fahasari-piaro anahy zay ny tsiko tena fahasari-piaro amin'ny tena izy satria Jesosy Kristy irery ihany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Azonareo? Zany ny antony mahatonga antsika tsy mianatra manamary tena. Ianao tsy nampianarina namary tena fa Andriamanitra mahafantatra ny eo am-ponao. Noho izany Andriamanitra tsy mampianatra antsika mba aneo fanamarina tena eo imason'ny olona fa hiaina amin'ny fiainam-pahamarinana araka an'Andriamanitra, tsy eo imason'ny olona fa amin'ny fomba ahitan'Andriamanitra izany ao anatinao. Ataovy amen tsara. Rehefa nafany Paoly anenjika no Kristy no Andriamanitra dia niseho Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina miara-miasa. Dia izy Andriamanitra ray tady anenjika anao zanako amin'izay programma tokony hoe akanesan'ny olona ty amiko nefa nampon'le zalahy satria za mantsy mandinika amin'ny fo sy mpamantatra amin'ny volo. Dia hozy izy tonga dia niseho Jesosy, niseho Jesosy nenjely Paoly. Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ahy ianao? Fa iza moa ianao tompoko? Zaho ny Jesosy Kristy zay enjehanao. Tsy ianao ny enjehako ka kristianina ny enjehako. Zaho ny Jesosy Kristy zay enjehanao. Kristianina ny enjehana, Jesosy ny enjehana. Niova fo Saoly tonga Paoly. Fantatro ny marina hozy izy Paoly. Fa nanenjika an'izay tokony ho ahoroko aho. Ary ny antom-pisika oatra ny amboaka no apôstôlin'ny Kristy fa tsy andringana ny kristianina. Tsy andringana fa amelona. Niova tanteraka Paoly satria fantatra Andriamanitra ny motivation tao am-pony. Raha tsy Andriamanitra ny niona tamin'ny Paoly tsy resy lahatra izy. Satria mafiorona amin'ny fampianarana amin'ny Paoly tao amin'ny sinagoga. Zay napetraka azy eo amin'ny toeran'ny olona tena halala an'Andriamanitra marina amin'ilay fomba nahalalany azy. Zay no mahatonga amin'ny Paoly ny teny hoe hozy izy ny apôstôly Paoly hoe tsy mety intsony hozy izy Paoly tsy mety intsony. Tsy mety intsony raha ohatra ka tsy manam-pahalalana ianareo hozy izy vao mandeha. Zay no mahatonga azy ny teny an'izay. Misy tenin'ny Paoly ohatr'izay mihitsy. Hozy izy hoe
zay mahatonga Paoly ny teny nanoratra hoe tsara raha miampy fahalalana ny marina momba an'Andriamanitra ny fitiavanareo mba tsy handiso fanompona anareo. Saika diso fanompona izy satria fahalalana tsy marina no naniraka azy. Zay no mahatonga antsika tsy hoe miazakazaka be fotsiny. Ny fiazakazahana be tsy ny loavany teny fahamarina dia fiazakazahana diso. Tena amin'ny hafanamponina andehanana fanitsin'Andriamanitra izy. Fa rehefa tonga tamin'ny fotoana izy na lalàn'ny marina vao may niazakazaka mihoatra satria fantatry Paoly amin'izay hoe zao kay ny lalana ahafahana tena mizotra makany amin'ny fiainana. Ary eto ny tiako anairana antsika. Andriamanitra dia mijery ny fosy mpandinika ny voa eo ampanompoana azy. Hitany ny hafanamponao diso lalana kanefa nijoroanao ho an'ny tena fotena ho an'Andriamanitra tao anatinao hatramin'izay. Mety ohatran'ny Paoly ihany koa. Paoly tamin'izany hitany mihitsy na judaisme azy. Ny motivation ara-panahy tao anatiny tena hoe nirehitra be mihitsy amerina ny olona ho amin'ny Jehovah Andriamanitra. Jehovah Andriamanitry ny Jiosy. Dia ozy izy Andriamanitra hoe tsy izy ihany. Nijoro Andriamanitra rehefa nahita hoe zay ny zavatra misy tao anatin'ny fon'ny Paoly dia zao ny zavatra nitranga. Tonga dia nitoraka izy tany amin'ilay lalan'ny fahamarinana. Nanomboka nandray révélation avy amin'ny Saint-Esprit Paoly. Ndroa-pahatelo ny epistily no mameno ny Baiboly. I Paoly ny lasa olona nanazava bebe kokoa mikasika momba ny fanamasina tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nampitondrain'Andriamanitra azy. Izy ny maneho amintsika bebe kokoa momba ny enlèvement du Christ sy ny communion ary ny grâce. Tena hitantsika mihitsy ny fahasoavana ny fiombonana amin'Andriamanitra, ny fanjavonana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Paoly tena manazava an'izany mihoatra. Efa mila ny atsasaky ny testamenta vaovao dia Paoly daholo no nanoratra azy. Izy ny nampiasain'Andriamanitra ny amin'izany. Ary Paoly dia nilaza sy nanazava ny antony nanenjeny kristianina azy taloha. Ary sary-piaro mihitsy izy ny amin'Andriamanitra nefa ny diso ny lalaka-lehany dia zay nahatonga azy nanao an'izany. Zany hoe tsy ny sitrapony tena ny mba azahoany sitraka eo mason'ny olona fa ny asary-piaronao n'Andriamanitra mba ahafahany mamerina ny olona. Teo izy Andriamanitra hoe rehefa zay ny zavatra nisy dia aloha averiny ianao any amin'izay lalana tena fahamarinana tokony isy ianao. Noho izany dia voarain'Andriamanitra tanteraka ilay zavatra tao am-pony Paoly fa nampiasain'Andriamanitra ho any amin'ilay tena toerana tokony isy azy Paoly satria hita ny fahazavan'ny fony sy ny fitiavany marina n'Andriamanitra. Ny côté anankiray indray tena tsy izay mihitsy filantsitraka tamin'ny mpanapaka ny sinagoga. Te iseho hoe mahalala ny marina fotsiny ety ivelany. Dia ilay fofeny fahakalana nentina andringana any Paoly. Dia hoy izy Andriamanitra, efa Paoly nareo fa 700 miaraka amin'ny escorte kosa ny any amin'ny Paoly satria misy raharaha ilan'ny tompo azy. Aza matahotra ozy izy le anjely naniraka anjely Andriamanitra nyteny aza matahotra fa tsy maintsy hijoro natrehan-kaisary ianao. Halleluja. Noho izany rehefa ao anatin'ny programan'Andriamanitra sy ny planiny lalaka-lehanao tsy hisy fiadina anankiray voaforona amelezana anao ka ho ambininy izany. Fa ny antom-pisinao tadidio tsy ny ho tsara eo mason'ny olona, nandray sitraka eo mason'ny olona, fa ny andray sitraka eo mason'Andriamanitra. Ovay ny motivation raha te hiaina assistance divine ianao. Alléluia. Mahatonga ny mahagaga nefa dia zao feno fanoherana sy fanenjehana ny fiainan'ny Paoly. Na dia efa nandeha tao amin'ilay fiainan'ny fahamarinana azy izy. Ny sorodanana malitana ny lalany dia tokony hoe androso tsy sakana intsony rehefa hoe omba azy Andriamanitra fa vao maika ny eloza ny fandeha ny toe-draharaha. Fa ny zavatra mahafinaritra dia zao ny fony Paoly nahazaka tsy nanozona izay nanenjika azy. Fa naninona izy nanana izany toetra izany? Mihaino avy ianareo? Tsy afaka nivavaka ho an'ireo izay nanenjika azy Paoly raha tsy efa niaina sy nahatsapa tao am-pony mialohany nanovahan'Andriamanitra azy sy ny onany tamin'Andriamanitra. Le fiainana koa natonga azy hanenjika, natonga azy niaina fanenjehana, nahazaka ny fanenjehan'ny hafa azy. Misy fotoana zany eo amin'ny fiainana misy zavatra lalovanao mba tsy tokony hisetrasetra intsony satria ohatran'io koa ianao teo aloha. Noho izany ny fisehoan'ilay fanoherana lohalany forotra ny tadiavin'Andriamanitra fa tsy vato eny an-tanana hitorahana azy. Arakaraky ny fatra ny alahelo-panahy ao anatinao ny joron'Andriamanitra manova amin'ny manodidina anao.
tsy hitondra fanovana ny takoritsika. Alleluia. Mety fanontaniana mipetraka ny hoe fa manino Jesosy ny tsy niseho tamin'izy 7 lahy. Tsy voatery hitovy motivation nizaraiko teo zay. Misy fitiavana pure tao amin'ny Paoly an'Andriamanitra ary misy fitiavam-boninahitra niditra nanety nisy fitiavana an'Andriamanitra kely ihany aza atao amin'ilay 7 lahy fa diso lalana izy. Hitanareo samihafa le toetra avy amin'ny ara-tsy toetra amin'ny faneho-pitiavam-boninahitra sitraka eo ampanapaka ny sinagoga sy ilay tena fitiavana pure amin'ny hatsaram-panahy te hanovany olona ho an'Andriamanitra na diso azy ny tao am-pony Paoly. Zereo ny tenindreo fa tsy sotro na inona mihitsy izy mandrapahafaty any Paoly. Te zara aminao androany angamba mety misy ady tahaka izany lalovanao eo amin'ny fiainana. Mety ara-nofo na ara-panahy. Mety mafy ho an'ny olona ny fanitsianao amin'ny teny mba ameriana azy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety maro ny ratsy fanahy te handringana nanenjika anao satria mijoro sy manitsy loatra ianao no maro ao amin'ny sitrapony fosy izy ny Baiboly. Na mivory mikonokonona anao tsinitsinina amin'ny Paoly azy ireo dia tadidio efa manomana planin'Andriamanitra ahatafavoaka amin'ny Paoly ao anatin'izany. Ianao ihany koa aza menatra mitory fahamarinana na be dia be aza ny hanohatra anao. Aza matahotra ny joro amerina maro amin'ny fahamarinana na maro aza ny tena mety tsy ho faly aminao fa betsaka lavitra noho izay mikonokonona anakana anao ny fahefan'Andriamanitra anohana anao hatramin'ny farany. Halleluja. Halleluja. Manjary misy neveu tonga tampoka zany tao anaty fivoriana mba halala ny zava-misy ao. Misy fotoana koa teny andala nisy anjely indray ny teny hoe tsy maintsy tonga ry lasa miara-miasa Andriamanitra ny lanitra sy ny tany zay ny atao hoe fanotronana. Halleluja. Mety arivo manohatra anao alinalina fa mampijolona anankiray hamonjy anao tsy ho rava ao tanan'ny arivo Andriamanitra. Hiteny hoe zao ny lalana ka andehana. Andriamanitra dia manome ny heriny ao amin'ny fanambarana izy ampitsoranao hatrany avita zay zavatra tiany ampanaovina anao. Ataovy amen. Misy fotoan'Andriamanitra miasa manome anao vahaolana izy amin'ny tranga rehetra miseho manohitra amin'ny fanomponao. Marina miseho mijoro sakaiza anao fa tsy tena tianao anepony. Ampiasainy devoly. Andriamanitra rehefa tena hoe manompo azy ianao dia tonga izy manao ny asany manirakolona na koa maniraka anjely na miteny mivantana ny sitrapony ary manamafy ny fiarovany ianao izy. Fa teto tsy Paoly naniraka fa Andriamanitra mihitsy nanome l'information an'i Paoly. Jereo tamin'ny Jesosy teraka. Rehefa teraka Jesosy tonga Herode hamono azy naniraka anjely Andriamanitra elo lalana natao amin'ny Josefa tonga anjareo iainga maraina. Zay le mahatsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra ao anaty communion foana mba ho zaka ny fanatrehan'Andriamanitra ianao andre azy dia ho tariana any amin'ilay programa tiany hitondrana. Zay le fahatsoloana ilaina ao anaty fanompona. Amen. Andriamanitra afaka miteny hoe tandremo reto olony reto sy ny tsy fijoroany. Andriamanitra koa afaka manitsy comportement hoe ty zavatra ty tokony tsy mety fa tokony mba ialanao dia iainanao amin'ilay fiainana tokony mampety anao amin'izay. Ary hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'izay mahatonga azy maniraka anjely mialohan'ny fotoana amonjeny anao tahaka izay nanariny an'i Josefa maraina hitondran'i Jesosy ho any Egypte. Fantatr'Andriamanitra zany. Tsy hoe faible akory Andriamanitra ka hitsoaka ny fahefany Herode fa tian'Andriamanitra ho sensible koa fa ampianarana an'i Josepha zany mba handeha ao amin'ny volontén'Andriamanitra satria na fanotronana azy na Andriamanitra azy ny ao tokantranon'i Josepha dia zao mila nentina ao any Egypte aloha izy mandrapahavitany Herode. Misy planina zany ndraindray tsy takatry ny saintsika fa zay le fanana fahatsoloana fotsiny tsy tsika ianao mety hoe Andriamanitra mahery rangaha ka natonga eo areny tonga dia latsan'ny afo ny any Elia ary latsan'ny afo. Jesosy lehibe rangaha no Elia. Andriamanitra tetiny nahitako hoe Andriamanitra tsy mainky miandringana fa miala nenina izy rehefa tonga Jesosy. Amen. Raha ny puissancen'Andriamanitra tsy mila afatra na tsofin'ilay mandeha fotsiny tonga dia samy ampatrapatra eny dia vita. Fa hozy izy Andriamanitra tsy zay ny mamaika aloha. Zay ny mahatonga antsika tsy tonga dia maika aneo démonstration ana force. Hoe tena Andriamanitra ohatr'izao fa mihaino tsara n'Andriamanitra amin'izay tadidalina rehetra omeny. Zay ny fahendrena. Nanomboka ny aro amin'ny Paoly ny Romanina. Ny olona nanohitra amin'ny Paoly dia 700. Nahazo lalana ireo
fa ny olona nombany Paoly 700. Niaro ny diam-Paoly Andriamanitra nanome azy olona mihoatra lavitra no zay nanohatra azy. Jiosy 700 te hamono an'i Paoly. Romanina 700 mijoro iaro ny ain'i Paoly. Naona antsika isaina an'i Paoly didin'ny olona maramila 700. Izy eo ampovoany mitaingina soavaly. Alleluia. Jiosy 700 vonona ifofony ainy amin'ny fony manontolo nahazo permission mazava avy any am-pisorona. Avy any Jerosalema nakany Roma. Fa zao ny zavatra nitranga. Lasa ny fanohatra tamin'ny zavatra nieritreretin'ny sain'ny Jiosy ny fomba nitondran'Andriamanitra amin'ny Paoly. Satria Paoly dia mizara roa. Sady Jiosy izy ny Romanina. Tiako fantatrao aloha fa rehefa misitrapon'Andriamanitra ianao ka feno fahatahorana ny tompo, ny anjelin'i Jehovah mitompo manodidina anao. Ny anjelin'i Jehovah mitompo manodidina an'izay matahotra azy. Fantatsika mantantariny Elisy Giazy narovana tamin'ny miaramila Sirianina ao ampanjaka faharoa toko fahenina na 520 ka hatramin'ny 720. Tonga isambotra andro zareo tao Dotana ny Sirianina fa tonga dia nididin'ny kalesiafo Elisy Giazy. Dia zao nataony Giazy hoe maty tsika dia hozy izy Elisy mivavaka hoe Andriamanitra ampahirato ny mason'ilay zalahy ty fa mandreraka. Dia nisokafan'Andriamanitra amin'ny mason'ny Giazy nahita anjely kalesiafo manodidina ny Elisy manodidina ny Elisy dia nakeo amin'ny Elisa fotsiny izy dia voaro tao anatin'ilay kalesy satria Andriamanitra tsy manodidina ny Giazy tsy mahita. Zay mahita ihany no didinin'Andriamanitra. Fa tsy maintsy sokafana masony hita vo isan'ny olona misitraka izy. Zay mahatonga ny olona raha sekoly mampianatra anokatra anao masonao ahita zava-panahy mba ahafahanao misitraka zava-panahy. Amen. Mitony fotsiny ianao fa voaro mihoatra no io ataka lalovanao io. Averiko mitony ianao fa ianao dia voaro mihoatra noho ny ataka rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana. Aza matahotra ny feo sy ny sakana hitan'ny masonao sy ny ataon'ny fahavalonao fa mijoroa ianao fa ny Andriamanitra ao tsy rava mandrakizay zany zay ombany. Halleluja. Izy no Andriamanitra tsy toy noho izany, tsisy marombaka amin'ny tanany ary raha miasa izy tsy misy mahasakana mandrakizay. Halleluja. Zay mahatonga n'Isaia 7:7 milaza an'izany. Nitoera tsara fotsiny. Nitoera tsara fotsiny eo famonjeny. Fa ny protection na ny fiarovan'Andriamanitra anao azo antoka. Reheverentsika kely ny miasan'ny apôstôly 3:20 dia teteny amintsika ny teny ty ale mivakitsika teo. Nationalité anankiroa Paoly. Voalohany Jiosy izy dia faharoa Romanina izy. Dia zao ny zavatra mitranga. Ny maha-Jiosy azy dia manana fahafahana ny any Jerosalema isambotra azy. Amin'ny maha Romanina azy manana fahefana ny Romanina iaro azy. Vo fantatra hoe Romanina tonga dia 700 ny maramila nandeha nanatitra azy. Ianao koa double nationalité. Eto tany ianao olombelona nitoetra eo amin'ny nofo. Fara-panahy ianao zanak'Andriamanitra. Rehefa metaka ianao ny tany miaro anao ny lanitra tsy maharety ao n'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Tsika zany mila mijoro ao anatin'izany fatakarana zany. Satria indraindray ny tany te hisetrasetra mono atsika. Tsika mananantoka fa misy lanitra atao anatintsika tsy maharety ao n'Andriamanitra. Zao fotsiny raha tianao activer le fahatsarana dia zao aza mipetraka ny Jerosalema sao vao sambotry ny Jiosy ihany fa tongava ny Roma tsara. Mitoera ao amin'ny Kristy tsy maharety ao n'Andriamanitra. Mitoera ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy toerana dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Sura fa raha tany Jerosalema Paoly maty. Fa ny Roma izy dia tsy maintsy napidina olona 700 la miaramila ny tany amin'ny rova iaro azy. Tany amin'ny palais iaro azy.
rehefa mitoetra eo Kristy tsara ianao dia mananantoka fa namafy aza ny ataka eto ambony tany aniraka anjely tsy omby alin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria fantany fa zanany ianao ary misy ilany ianao matoa en mission eto amin'ity tany ity ianao tsy marety aka ho an'Andriamanitra. Amen zany sa tsy amen e? Fa hoana ary pasteur inona le motivation tokony ananako? Mitoetra sy miaino tsara ary mametraka amin'ny fanomponao sy ny zavatra ataonao ao amin'ny tontolo ara-panahy ianao. Ahoana tsara zany hoe tontolo ara-panahy zany. Alleluia. Ezakelitsika mikasika momba ny Enoka. Enoka dia olona anankiray niavaka tamin'ny olona maro teto ambonin'ny tany. Satria ny Baiboly dia nilaza hoe tonga dia tsy hita izy fananjavona. Nentin'Andriamanitra izy dia tsy hita. Ny olona rehetra teo alohany nanomboka tany amin'ny andro ny Adama dia maty daholy. Ao amin'ny Genesis toko 5, ny 5 maty. Seta maty. Niavany teo aloha rehetra maty daholy, maty. Ao amin'ny 420 anefany Andriamatoa Enoka nentin'Andriamanitra dia tsy hita. Izy rery niavaka tao anatin'ny maro. Rehefa hotronony ianao dia miavaka amin'ny maro. Inona natonga azy niavaka tamin'ny maro? Satria nambara fa nakasitran'Andriamanitra izy. Genesis 5 ny 120 ka hatramin'ny 220. Rehefa niteraka amin'ny Metosela izy, ndikany hoe Metosela dia zao, rehefa maty izy dia hitrangy zany. Zay ny dikan'io anaran'io. Fa maninona ara nanao an'io anaran'io Enoka ho an'ny Metosela zanany? Naninona nanao an'izany anaran'izany Enoka ho an'ny Metosela zanany? Misy zavatra hitany tao, misy révélation. Talohan'ny terahany an'io zanany io, fony mbola tany amboaka efa ataoko hoe ray volana alohan'ny haterahany, dia niseho tamin'ny Enoka Andriamanitra ary niteny taminy hisy zavatra hitranga eto ambonin'ny tany amin'ny fotoana fatesany io zaza ao akibon'ny vadinao io. Dia zay no nanomboan'ny conviction any Enoka, tena hoe niorona tamin'izay révélation voaraina. Nanomboka teo zany ny conversion any Enoka ho an'Andriamanitra. Tena niteny izy hoe resy lahatra fa Andriamanitra ny teny tamiko fa raha vao maty Metosela dia izy horavana ny tany. Zavatra hitranga eto ambonin'ny tany ary hopiteny ty tany ty ny dikany. Metosela nanomboka teraka dia efa mijery Metosela foana Enoka sady manao zay hijoroany tao amin'ny tontolo ara-panahy. Fantatra Enoka fa toy ny akofa ny fiainan'ny olona. Dia zao le fandresan-dahatra tao am-pony Enoka amin'izay. Zay le natonga azy lasa naharitra nandritry ny 300 taona be zao ny fanoloran-tenany. Voatahiry nandritry ny 300 taona. Tsika misy fotoana indraindray nefa mandray tenin'Andriamanitra isan'andro tsy voatahiry le fanoloran-tena. Ao anatin'ny 5 taona sasany efa miverin-dalana. 10 taona efa tsy hita tsony fa lasa miverina gentilisa tsy alalana azy tsony mazanak'Andriamanitra azy. Fa maninona tsy voatahiry ny fanoloran-tenanao? Satria tsy miorina amin'ny ara-panahy ny fijoroanao. Ny any Enoka niorina amin'ny ara-panahy satria fantany fa raha voafaty ny zanany dia voafetra ny fiainany tany fa ny lanitra ny lazain'Andriamanitra hoe mandrakizay. Noho izany rehefa misy fototra mandrakizay aingana amin'ny fanoloran-tenanao, tsy zavatry ny tany lalovanao ka sakana tonga anao hiverin-dalana zany satria mafiorina ny finoanao an'Andriamanitra. Tsy mahare-ty aka ao an'Andriamanitra. Vao hitany Enoka ilay izy hoe wow, horavany tany hopotika izao tontolo izao dia nijery ny Metosela izy. Arao tsara nijery amin'ny Metosela izy. Vao mifoha maraina Metosela sao dia efa maty. Ny eto zany netaeta ny tao anatin'ny Enoka tsy ny fahafatesan'ny Metosela na ny fahavelomany tsony, fa efa lasa lavitra tsy nijery izy hoe maty ny zanako na tsy maty ny zanako, fa zao raha vao maty io raha avy zao tontolo zao. Dia hoana ary impeccable be ny fanoloran-tenany. Nandeha tamin'ny fahitsiny izy, niala tamin'ny afetsifetseny ratsy izy,
nanadio fony izy tsy manana toepona 1,5% natiny hoe mety hoe titi kely titi tena angalangalatra andaindainga amilivily lalana tena hoe tonga zany de namaivany ny tany fa zao nifantoka tamin'Andriamanitra izy rehefa nifantoka tamin'Andriamanitra izy rehefa nifantoka tamin'Andriamanitra izy de zao ny voalaza nandritry ny 300 taona nandritry ny 300 taona voatahiry ny fanoloran-tenany zao ny zavatra nitranga manaraka tsara tsika ho azavaiko tsara le izy Metusela ao amin'ny Genesis 5 ny 5 ka hatramin'ny 2 nivaketsika de ho alefako aingaikaingana kely any le izy Metusela niteraka ny Lameka tamin'ny 720 taonany Metusela zany rehefa niteraka Metusely Enoka de nanomboka nananjanaka ty Metusely ty atao hoe Lameka ny anarany zanany ary niterahany an'io tamin'ny 720 taonany Baiboly nefa de milaza fa niaina 220 taona taorian'ny niterahany any Lameka i Metusela zany hoe raha 220 taona ampina 720 taona dia manome 770 taona ny taona niaina ny Metusela teto tany ao tsika ao amin'ny Genesis 5 ka hatramin'ny 7 Lameka ndray niteraka ny Noa tamin'ny 220 taonany le Lameka zanaky Metusela io zavokely Enoka zany Metusela niteraka ny Lameka Lameka niteraka ny Noa Metusela